fa efa maromaro ihany ireo milaza ilatsaka ihany koa eo amin'izay toeran'ny filohan'ny federasionna izay ka isan'izany ny avy eo anivon'ny fianakaviam-ben'ny knapsa izay manana kandida ka mananala Andriatsalama no kandidahan'izy ireo amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny federasionna malagasy ny taranja tennis. Ankoatra ny fiaina ara-tsosialy dia fanamby apetraky ny knapsa ihany koa ny tondra fampandrosoana eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena. Io no teny nataony Arzaka Rabekoutraoul tale jeneralin'ny knapsa raha nanolotra tamin'ny fomba ofisialy fa Mananiala Andriatsalama no kandida ny fianakaviam-ben'izy ireo amin'ny fifidianana ny filohan'ny federasionna malagasy ny taranja tenisy. Fifidianana izay atao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny alatsinainy 9 Mey eo avy izao. Tamin'ny fotoana fampahafantarana androany ihany koa nampalalana Faravaltera no nosafidiny ity kandidaty io tale teknika nasionaly eo anatin'ny lisitra miaraka aminy. Ho an'ity kandidaty dia noho ny fahatsapana ny olana misy isan-karazany eo amin'ny tontolon'ny tenisy malagasy no nandrisika azy ilatsaka amin'izany toerana izany. Manoloan'izany indrindra dia manana fandarana samaty-paika ny tenany. Ho an'ny foezaka aloha dia eo ny fametrahana trano kalatserasera ahafahana mahafantatra ny momba ny tenisy malagasy amin'ny ankapobeny. Samy hita ao avokoa ny momba mpikambana ao federasionna sy ny liga ary ny seksiona rehetra. Ivoaka ao ihany koa ny fandaram-potoana rehetra na ny eto toerana na ny any ivelany. Nanamafy Mananiala Andriatsalama fa raha toa kalana izy dia hitady toerana manokana atao foiben'ny federasionna. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny fitantanana mangarara raha ny filazany hatrany. Ankoatra dia ezaka metraka ligy roa isan-taona ity ekipa vaovao ity ao anatin'ny efa taona iasany raha toa kalany. Mangony fotsiny ny fanatsarana sy fametrahana foto-drafitrasa vaovao ahafahana mampandroso ity taranja ity. Izany dia arahana fanentanana anao sy hanampy ny tenisy eo amin'ireo sehatra isan-tsokajiny. Ary farany ho an'ny lavitrezaka dia manana fikasana ny ara-entana amin'ny federasionna namana sy ny ministeram-pia izy ireo amin'ny hametrahana ito amintsika ny sport étude izay mampandroso ny fanatanjahantena ny ivelany amin'izao fotoana izao. Ho Valtera indray amin'ny maha teknisianina azy dia matsapa ny tenany fa miendanja ny tenisy malagasy. Tokony isy arak'izany ho izy ny fampiofanana isan-karazany ho an'ny mpilalao sy ny mpanazatra ary ny mpitsara. Nanamafy masy ity teknisianina ity fa raha te azo mpilalao avoleta dia tsy maintsy manana mpanazatra avoleta ihany koa ary mila miverina any amin'ny fototra mihitsy amin'ny fampianarana amin'ny alalan'ny tenisy an-tsekoly. Ilaina ihany koa Hora Valtera ny anaovan'ny mpilalao fifaninanana matetika na eto toerana na any ivelany ahafahany mivoatra trany. Tsara manamarika fa ligy 7 no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fantatra nefa fa ny 7 amin'ireo ihany no hifidy amin'io andro ny 9 Mey io.